Fandokoana ny tsangam-bato sy fanadiovana ny manodidina azy. Ireo no noentin'ireo mpianatra eny amin'ny anjery manontolo ny Mahajanga na hatsiarovana ny hetsiky ny mpianatra ny 10 volana janoary taona 2024 izay namoizana aina mpianatra tamin'ny fotoana io. Tsy azo avelan-dalo fotsiny izao andro izao hoy izy ireo. Daty manatantara manokana ho anay mpianatra ato amin'ny Université de Mahajanga satria nafy zavatra nandalo sy nanjo ny mpianatra noho ny fiadivana tombotsoan'ny be sy ny maro ka nilavoan'ny renamana sy na victime renaro na mananaro tamin'izany fotoana zany araka ny tantara lovaintsofina amin'ny zokibe tany aloha ka tsy afaka zay zan'ireo Vefara atao Vefara zany hanadino an'izay zavatra zay ary sorana koa reto zokibe zay tamin'izany andro zany mbola tonga nandeha niaraka taminay teto zay zandry tamin'ny fankalazana zany 10 janvier zany de fantsarovana zany natao androany fa tsy hoe zavatra hafa na hoe misy zavatra mikonokona mandalo ao am'izao fotoana zao fa ny fahatsarovana ny 10 janvier zay daty manatantara ho an'ny mpianatra Université de Mahajanga zay zany nataonay androany nanao fanadiovana moa zahay de nanolo drapeau de nandoko io le tsangam-bato zay tsangam-bato fahatsarovana an'izany 10 janvier zany. Inona marina no tena zavanseho tamin'ny fotoana io mametina ny zavanisy ny filohan'ireo lasibatra tamin'izany. Ny tena niadivanay resaka trano satria zahay boaka avy any ambanivolo boaka any tsy manana trano tsisy olo hay hoeto de tsy katsy maintsy mipetraka amin'ny trano nefa mifanohitra amin'izay zany le izy lasa ny mahitahitandro mipetraka tato de mifagnampin'izay koa ao am-pampianatra misy ny fandraisana mpianatra ankolaka misy mivantagna nefa dianay boaka any andeha hianatra ka tsy zakanay zany le izy de maro be zany le zavatra nisy tato ka zay no nahatonga ny grève tamin'izay fotoagna zay ka eto za mametraka hafatra ho an'ny mpianatra jiaby oga tsika mba hirehina fa ny zavatra natany zokinareo taloha fitsinjovagna nareo avy afara fa tsy hoe adalagna nanaovanay zay ka izy zao nareo migoka tombotsonazy mipetraka milamina ato amin'ny université tsisy ny fandraisana mpianatra afaka manao activité rehetrarehetra de mametraka hafatra koa zaho ampitantana université mba hazoto hifampiresaka amin'ny mpianatra fa io entre ray aman-dreny sy zanaka raha mazoto mifampiresaka tany misy olobe tsy miady zaza de mba samby hifagnatona antsika raha misy olana fa tsy hanao tsindrazolena tohony teo aloha zay fa raha milamina i de milamina tsara ny fitantanana université. Saika isa-taona dia manao hetsiky ampahafantarana ireo mpianatra teo aoriana-trany ireo mpianatra efa zokiny nanatrika io fifandonana io ary tsy hijanona izany fa tsy maintsy atao isa-taona.